sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Tsarovy ry tompo ny fanekena nataonao ary tsinjovo mandrakariva ny enero manitra anao. Mitsangana ianao ry tompo, ombao ny adinao ary azadigno ny fiantsian'ireo milady aminao. Salamo fahatelo amin'ny fitopolo. Manolotro fiarabangatsika jiaby mpagnaraka sy mpankafy ty onjapeo mamitsika diany radio Fagniry. Toloragna fiarabagna karazany koa tsika tratran'ny tia lahady fa 7 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno dia agnatin'ny alady fandaligna amponoagna. Mezan'ny eglizy loha hevitry hodinigny sofakifakegna tsika agnatin'izay dia ny hoe magnomagna vatsy sahaza ny mandrakizay. Ndraikindraiky atsika variagna ny mamory ny eto antany fa adinantsika ny mandrakizay ny fagnahintsika. Oregnintsika amin'ny reteon'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy amintsika niany ny fampitodiagnatsika amin'ny mandrakizay zegny arahiny fampianaragna sy toriteny archevêque ray aman-drenitsika. Ndao areo tandregnisantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo ndraiky ny fampianarany ray aman-dreny. Vakteny masina voalohany boky fahendrena. Na lala mialoha ny alim-panafany ny razanay mba hafantarany izay fampanantenana ny noany ka ananany herim-po bebe kokoa. Koa nandrasany vahoakanao ny famonjena ny marina sy ny fandringanana ireo fahavalony. Toraky ny namelezanao ny fahavalonay ny nanandratanao anay kosa tamin'ny ny antsoanao anay ho aminao. Eny tokoa fa ireo tia vavaka zanaky ny olona masina moa nanatitra ny sorony mangingina ka niarananao fanekena masina hoe iara misalay ny masina amin'ny soa sy amin'ny loza itranga. Ary dia hira sahady ny hira masin'ny razanay izy reo. Izany ary ny tenin'ny tompo isornany Andriamanitra. Maria
Taratasy ho an'ny kristiana Hebrio. Ry kristiana havana, ny finoana no santatry ny zavatra antenaina sy profo ny zavatra tsy hita. Nanampinoana ny taolo, ka izany no nahatsara laza azy. Ny finoana no nanekeny Abrahama ny fiantsoan'Andriamanitra azy handeha ho any amin'ny tany izay ho raisiny ho lova, ka niainga izy nefa tsy fantany akory izay alehany. Ny finoana no nitoerany tany amin'ny tany nampanantenaina toy ny any amin'ny tany fivahinianana. Tranolay no nitoerany toy izany koa Izahaka sy Jakoba izay mpandova izany teny nampanantenaina izany koa. Fa nanantena ilay tanàna mafiorina manana an'Andriamanitra ho tompomarika sy ho mpanao izy. Ny finoana koa no nazahoany Sara hery hanananaka, na dia efa antitra tsy tokony hiteraka intsony aza izy, satria nino izy fa mahatoky ilay nampanantena. Koa dia taranaka maro toy ny kintana inan-danitra sy tsy hita isa ohatry ny fasika eny amoron-dranomasina no avy amin'ny olona anankiray izay efa toy ny maty. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, nefa tsy mbola nahazo ny nampanantenaina. Fa nahatazana azy lavitra fotsiny dia niarahaba azy tamin'ny karavona sy fiekena hoe vahiny sy mpivahiny izy no ety an-tany. Manambara mazava izy milaza izany fa mitady tanindrazana honenany izy. Raha ny tany nialany no heveriny amin'izany dia ho azony ataony miverina any indray. Fa tany tsara lavitra no iriny dia ny lanitra izany. Ka no Andriamanitra efa nanamboatra tanàna ho azy, dia tsy menatra izy hantsoina hoe Andriamanitra izy ireo.
ny finoana no nanoloran'ny Abrahama any Isahaka osorona raha nozahantoetra izy. Dia izy izay nandray ny teny fampanantenana sy nilaza hoe avy amin'ny Isahaka no iavian'ny taranakao. Eny, natolo ny io zanany lahy tokana io, satria ninoany fa na dia maty aza izy dia hain'Andriamanitra atsangana. Dia noraisiny indray ny zanany ary tandindony zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Haleluya, 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 haleluya. Evanjely masina nosoratan'ny Masindalina Luka ao amin'ny toko 12. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny renareo ny agnome anareo ny fanjakagna. Amidio zay anagnanareo ka anaove fiantragna. Manaova kitapom-bola sy tontany ela ho anareo, dia rakitra tsy mety lany agny an-danitra, izay tsy azon'ny mpangalitra idiragna sady tsy misy kalalao manimba, fa izay misy ny arenareo no isy ny fonareo koa. Oka ho voaetry ny andilanareo, ary ho voaretra ny jironareo. Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoagna iverenan'ny tompony avy agny amin'ny fampakaram-bady, mba hamoa azy miaraka amin'izay ravantany vao tonga sy mandondona izy. Sambatra ireo mpanompo tratry ny tompony miambigny raha tonga izy. Lazaiko marigny aminareo fa isikina ny tompony ka ampipetraka azy hinagna ary ho avy ampihinagna azy. Na tonga amin'ny fiambenagna faharoa izy, na tonga amin'ny fiambenagna fahatelo ka matratra azy manao toy izany, dia sambatra ireo mpanompo reo. Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompo-tragno ny ora iavian'ny mpangalatra, dia iambina izy fa tsy amela ny tragnony ho tamina. Koa mivonona koa ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizinareo ny zanak'olona. Dia hoy Piera taminy, Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fagnoharagna zany, sa ho an'olona rehetra koa? Ary hoy ny Tompo, iza moa ny mpitandrom-panagnana mahatoky sy endry izay ho tendren'ny tompony ifehin'ny mpanompony ka agnome azy ny anjaravariny ara-potoagna? Sambatra izany mpanompo zany raha tratran'ny tompony manao tahaka izany, raha avy izy. Lazaiko marigny aminareo fa ho tendreny ho mpitandrina ny fanagnany rehetra izy. Fa raha izany mpanompo zany kosa manao anakampo hoe, ela vao ho avy ny tompoko, ka amin'izany dia mikapoko ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinagna sy misotro ka mamo, dia ho avy amin'ny andro tsampoizigny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompon'izany mpanompo zany, ka ataony rotiky ny kapoka izy ary omeny anjara agny amin'ny mpanompo ratsy. Izay mpanompo nahalala ny sitrapon'ny tompony ihany nefa tsy niomagna na tsy nanao araka ny sitrapony no ikapohina imbetsaka, fa izay tsy nahalala kosa na nanao zavatra mendrim-pahamezagna aza dia ho kapohina kelikely ihany. Izay nomena be no itakina be, ary izay nanankinagna be no adinana be koa. Masina ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika mijery hoe ahoana izay fiainana maha-kristianina zay, ahoana no ivelomana an'izay tamin'ny alahady mandavataona 20
ka nametrahantsika mazava fa ny arena raha mamokatra ary mamokatra amin'ny besiny maro, ary ny arena sy natao ho topoina fa hanompo, izany hoe anasoavana ny besiny maro. Ka amin'izao alahady 7 mandavataona izao ary dia soritiny ireo vakiteny ary anatranatra ho asika, andalianantsika ny finoantsika, ivelomantsika n'izay finoantsika izay, ka tonga antsika ho eglizy olona velona, manorina eglizy tranoben'Andriamanitra, manitatra ny fanjakan'Andriamanitra, ka tonga antsika ho taranaka mpanorina, ka zary fahazavana sy fanasina eo am-piarabelona, ka ahatonga antsika tokoa ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, dia asongady ny vakiteny androany ny atao hoe finoana, ny anjara toeran'izay finoana izay marimarina kokoa. Ka ny finoana averimberitsika matetika fa sy tany malemy anorena bangady, fa tany lonaka iesany ny fahasoavan'Andriamanitra, ka mamokatra izy raha manomana ny fiainana mandrakizay ahatonga sika ho sambatra miaraka amin'ray, ho fitenakaviana iray, olo raika ao amin'ny Trinité masina, ka ao anatin'ny fiadanana. Ka ny finoana zany dia araky ny vakiteny voalohany ny boky fahendrena, dia ny fifikiratsika sy mivadika amin'ny afatr'Andriamanitra, tahaka ny nananara ny mpanoratra ny boky fahendrena, ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, ka nananarany fa sy tokony sy mahazo mivadika amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra ny vahoaka, ary zay fifikirany amin'Andriamanitra izay no azahoan'ny famonjena marina, ho indrindra ny mpanoratra ny boky fahendrena. Koa nandrasan'ny vahoakanao ny famonjena ny marina sy ny fandriganan'ireo fahavalona, toraky ny namelezanao ny fahavalonay, ny nanandratanao anay kosa tamin'ny nsonay ianao ho aminao. Eny tokoa fireo tia vavaka, zanaky ny olona masina, nanatitra ny sorona mangingina, ka niaraka nanao fanekena masina hoe hiara-misalahany masina amin'ny soa sy amin'ny loza hitranga, ary de ny hira sahady ny ramasiny razanay izy ireo. Zay ny finoana, ka ahafantarasika fa na de miovaova aza isika olombelona, na de mivadibadika aza isika olombelona, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny, ka izay ny fitokisana ho ansika amin'ny fiainana mitondra amin'ny asambarana. Ka izay ny finoana izay fitokisasika fa Andriamanitra sy mivadika mandrakizay. Io le hira ataosika amin'ny salamo, setry ny sasikirany salamo 130 matetika ataosika fantatro ilay nametrahako ny fitokisako i Kristy lay sy mivadika mandrakizay. Ary izay no ampianariny mpanoratra ny Hebreo ary amintsika ny finoana ho izy no santatra ny zavatra antenaina sy profony ny zavatra sy tamaso. Ka tanisainy teo ary ny razambesika amin'ny finoana ao Abrahama, maro ny zavatra ny sedrany Abrahama, kanefa nanana ny finoana izy, izany hoe fantany fa tsy mivadika amin'ny fitiavany Andriamanitra. Ka raha izay koa ireo razantsika ny finoana, Isahaka, Jakoba, azosika toizana ny fitanisanany zay araky ny voalazasika teo. Ireo rehetra ireo dia azo fitinina hoe nino izy ireo, satria natoky fa tsy mivadika amin'ny fitiavany Andriamanitra. Fa inona ny dikan'izay eo amin'ny fiainantsika? Ny dikan'izay sy hoe mitaza-posiny, fa tsy mety ny manao hoe tompoko sy tompoko, hoy
i Jesoa fa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay Abrahama, zay Isahaka, zay Jakoba, zay ireo razambetsika amin'ny finoana ny tanisaisika teo, satria ny finoana ny fitokisana an'Andriamanitra izay dia manambara fiomanana ny fahavinonana na mety misy aza fotoana atampoka n'izay fiavian'ny tompo izay dia aoka hovonina isika, ary izay no ananaran'i Jesoa atsika ary ao amin'ny evanjely. Mety misy ny sedra, mety misy koa zavatra manahirana fantaro fa sy tokony ataotra isika, tokony sy avozo fa matoky ny fitiavan'Andriamanitra araky ny vorazasika teo. Ny vocation sika dia ny ho iray ao amin'Andriamanitra, olo raika ao amin'Andriamanitra, ka ny ataosika zany de ny miezaka manomana an'izay fionana izay ho vonina mandrakariva isika, ka izay ireo fanoharana maromaro natolotra an' Jesoa tao amin'ny evanjely ka ilazany amintsika asehoy amin'ny fiainansika izay fitokisana zay, zany hoe ny fifikirasika amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Zay ny mahatonga azy hoe amdio izay anananareo anaovana asa fiantrana, zany hoe sy tokony raikitra amin'ny arena sika araky ny voalazasika tamin'ny volana lasa tamin'ny alahady lasa teo. Aoka ny zirosika irehetra, zany hoe ivelomatsika tokoa ny finoana zary fahazavana ny olona, ary matoky miambina. Ny dikany hoe miambina dia na de sy fantatra aza ny ora ievina ny mpangalatra na ievin'ny tompo dia mitily, mijery mandrakriva, mikasaka zay fomba iomanana amin'izay fotoana izay. Ka izay no mahatonga any Jesoa reo no amarana sika an'izao fampianarana zao. Sambatra ireo mpanompo tratra ny tompo miambina, fa raha tonga izy dia izy ny tompo no ikarakara an'izay mpanompon'izay. Ka izay indrindrary no oka ho fampianarana ho ansika, fa araky io fanontanian'ny masindapiera tao amin'ny evanjely io dia natao ho ansika rehetrarehetra, aoka isika ho mpitandrim-pananana matoky sy endry. Ny fananana dia ireo fahasoavana omen'Andriamanitra atsika, izany hoe ny tontolo iainasika io, ny zavaboary io anjarasika no mitantana an'io, ary zay no maha génération mpanorina atsika, anjarasika no mpitandrim-pananana matoky sy endry. Ka raha izay koa anjarasika no mpitandrim-pananana endry sy matoky eo amin'ny tontolo mpiainatsika, zany hoe irindra ao anatin'ny fahamarinana, anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny isiny, anatin'ny ny fifankatiavana marina, ary zay no lalana mitondra atsika, ary zay ny tena fiomanana amin'ny fiainako avy. Ary karaha izay koa amin'ny tontolo mpinoana, zany hoe ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, aoka ho mpitandrina mpananana matoky sy endry isika, aoka tsy ho varimbariana amin'ny rindrarindra maro isan-karazany. Io le matetika lazaisika hoe aneo ny ho avy fa sy rahampitso, ny any ny ho avy fa sy maray. Ka okary ifanaza isika ary ao anatin'ny fampanjakana an'izay rariny sy isiny zay, io le fanoharana omen'i Jesoa asika ao amin'ny evanjely. Ry Jesoa tompo, ianao mananatra anay ary ho vonina amin'izay fiainako avy zay, amin'ny fahatongavanao, ka irinao ho tena mpanompo matoky ary endry azo itokisana izahay araky ny tenin'Andriamanitra zay natolotra anay androany. Koa aokary ahay anararotra an'izao fotoana izao zahay,
ivelona ny zany afatrao zany ka ho feny fanantenana sy fitiavana eto ampiandrasana an'izay fiavianao zay ka ho vonona isenanao zahay na andro na halina na amin'ny fotoana inona na amin'ny toerana aiza satria nomenao fo anahaka ny fonao masina izany hoe fo mivelona ny fifamelan-keloka mivelona ny famindrapo ao anatin'ny fahamarinana ka vonina mampanjaka ny rariny sy ny hisiny eo amin'ny fifandraisanay samy olombelona eo amin'ny fifandraisanay amin'ny zavaboary ary indrindra amin'ny fifandraisanay aminao amin'ny ataonay rehetrarehetra ka hatonga anay tokoa eglizy olona velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra manitatra an'izay fanjakanao zay eto anivon'izao tontolo zao ka ho génération mpanorina tokoa ane zahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ny finoana zary fiainana ary fiainana mamelona ny finoanay aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.